Rano mafana. Tantara indro miseho nosoratany Alière. O velomin'ny Priskara Kotormanana, Domoina fitiavana, Fitira Kotondrazaka. Niaraka tamin'ny Ramsetatanta sy ny Anarazafy. Tena sao dia tsy mety zany ry Zezé. Sao dia anahirana raha tonga dia hitsolatsolana any a. Sady ohatry ny voaingana loatra ange. Fa tsy mety ahoana? Tsy ianao ihany akory no niteny hoe mila miova ny fiainako fa tsy milona ao anatin'ny alahelo foana ohatran'izao a. Raha ny hoe fiarahantsika voaingana indray, inona moa no nidiran'izany? Tsy fifankatiavantsika akory ny zava-dehibe? Marina nge zany e. Niteny an'izany asaingy ahoana zao izy ireo zanak'aotra vao mahita anaka. Tena matahotra ny ary Zezé fa sao dia... Ino ary tia mitaitaina amin'ny zavatra tsisy dikany ity e? Tsika ry androany ange vo sabotsy ry Emilienne. Mbola mananora maromaro ampiomanana an'izy damy zany. Ohatry manazavatra hafa hitrango zany ako. Marina e. Ahoana zany no mety fandraisan'ny zareo anao hozy ianao ka? Ahoana no mety fahitany zareo voalohany? Tonga dia mety hifankahazo ve izay telo mianaka sa? Aza miasa saina amin'izany ho a. Rehefa mifanojo ny fifankatiavantsika ka tena tia ianao a, dia ampy izay. Ny tena marina koa nge efa nanipresaka tamin'ny rivo ihany tamin'ny herinandro e. Mino aho fa tsy ho sarotiny amin'izany ny zanako e. Hey! Eny ariko. Rehefa izay raha ny teninao dia ndao zaniko. Fa ateriko amin'izay ngamba aloha ianao e. Sa ahoana? Mbola te ihany koa an'izany asambarana eto an-tsandrinao izany ary Zezé nefa sao dia alina loatra koa tsika e. Aza maika re. Mbola ho avy ny fotoana tsy ialahanao teo tsony. Ny androany aloha aleo faranana dia sa miakaina ny antranontsika. Eny ary e. Lasa tsy androko indray izay arain'ny andro raha izany. Ka tsy atory izany. Tena mbola kamo be azany. Alina be koa moa tamin'ny alina vao natoriko. Firy aloha izao e. Mafana maraina mantsy izany andro izany. Ndraso hoe vao amin'ny enina zazany. Aleo aloha makaina kely eto ka. Inona moa no maika atao io? Ohatry fa iza koa izany no manakorotana any ambany an'izany e. Sa ny fosahady ve rivo? Dia inona moa izany no atao vao maraina any ka? Mba mahagaga indray izany ka. Aleo aloha hidinako any dia hojereko ka. Sambasamba mantsy izany rana tamitsangana maraina izany. Sady amin'ity andro alahady. Randrekahaka eo. Fino ty ataony dady e. Fangana raha tsy mandry anay dahy fo mihitsy amin'ny fampiriman-trano. Dia tsy mba misy araha-bakory ve fa tonga dia fanontaniana ny asesiky-ndry. Ka tsy naposiko tsinona hoe dada nefa mitsangana manadio ato ambany atoko. Manahoana ary aloha e. Mampime ahy mihitsy ty ndry ty ka. Zao hitandre efa mitsangana salama maraina izao e. Zany a. Ka inona ro ny zaty nampifamaly any dada tamin'ny fandriana vao maraina e. Sady ohatry ny falifaly ery nge ny fijeriko anareo izany e. Mahafinaritra ny fiainana ary miray a. Izany hoe andro lehibe sarobidy amiko loatra ty androany ty akia. Androany? Fa inona moa androany? Alahady. Marina moa. Tena androany marina kely alahady ny tenenirivo. Ary tsy tao an-tsaiko mihitsy. Izay vao azoko. Izay zany ny anton'izao fihetsiketsehana sy kerimesy be vao maraina izao. Zany no mahandry andrazafy anadio trano amin'ny valo maraina akory fa dia
Mahafony torimaso maraina mihitsy ngazeze. Ary aleo fa eto ny anontaniako azy tsara an'izay tena ao an-tsainy. Raha sy loha tiako tsy fantatra dia ampiresahana. Fa androany ingery data sady tsy anniversaire anao tsy anniversaire an'iray aminay sy Rivo koa e. Sa misy fahatsiarovana hafa tokony ankalazaina? Rekoty, tsy misy idiran'izany mihitsy rehetra a. Zavatra hafa mihitsy ilay izy fa tsy fankalazana araka ny eritreritrin-dry akory. Ka inona ary? Dada mantsy tsy mahandry andrasafo tonga eo akory fa tonga dia mandraiky fafa dia manasa trano sy mandamindamina be izany. Fa nga dia tsy nilaza ninina tamin-dry mihitsy Rivo e. Efa niteneniko azy mantsy fa surprise nomaniko anareo dandro any. Eny e, marina fa hoe resaka tokony nataoko taminareo da mialoha izy ity fa mahatsapa fa efa olon-dehibe nareo ary mahay mandray tsara ny lafiny tsara sy ny ratsy amin'ny fiainana. Safidy lehibe ny raisiko ihany koa izy ity e. Mino fa tsy hanosy botanana amin'izany nareo zanako. Fa inona daholo izany resaka kabary be antady izany e. Manina raha tonga dia tsorina fa tsy ahodikodina. Mandrasa kely alondry e. Afaka adiny roa eo dia hazava tsara amin'ireny tiako lazainy. Fa mbola tsy nifonga Rivo. Tena tsy haiko a. Mety mbola ao amin'ny chambre-ny ao ngamba izy raha mbola tsy nidina teo. Eny e. Aleo aloha izy ho ao. Fa raha mba mety miray dia irahako kely ndry avy eo akakatao eny amin'ny magasin Miria. Efa nataoko commande ilay izy dia raisina fotsiny sisa. Izany a. Ary fety makotroka mihitsy nge izany ketrehan'ny dada amin'ilay surprise izany e. Fa inona loatra ary izy izany? Kefa hoe mila mahandro data ny ririka alakely a. Eny ariko. Aleo fa io mana dia alaiko izany gâteau any dada izany e. Miakatra vetivety aloha hijery an'ny Rivo. Mavavy izany raha olona. Tsy mety ilaza ninina mihitsy fa matimaty n'izao surprise izao foana. Aleo tondoma aloha raha nadafa variana matory maraina ato. Rivo a! Rivo? Misy toby fa izy matotsy mamaly. Rivo a! Rivo? Ary tearika efa misokatra ko. Rivo? Mbola matory ngala? Oje. Rivo ary efa tsy atotsonko. Efa lasa mivoaka vao maraina izany. Dia izay ny antony nanatsokanao Rivo a? Miala tsiny raha hoe nikotabaiziko amin'ity alahady maraina be ity ianao a? Tsisy zany Madame Solange. Zary ny tena misotranao natsapa sy natsiaro na minata. Raha tsy niantsonao maly ariva iny tsy nitsangana maraina ohatr'izao ahako. Sady mba manao fanatanjahantena vao maraina kely koa e. Ka inona aloha zany tena ao an-tsainao raha tsy mahadiso e? Raha ny tokony ho izy mantsy Rivo a? Tsy misy idirako ilay resaka. Ary tena tsy misy tokony hoe hitsabako an'ilay izy koa satria fiaina tokantranon'ny patronako ilay izy. Nefa taorian'ny zavatra rehetra nitranga nitantarako anao teo reny dia mahatsapa ho manana didy tokony atao koa e. Za manko moa efa nifankazatra taminareo efa mianakatr'izay ihaniko. Indrindra moa tamin'ny tompoko vavy reninao iny e. Fony mbola fahavelona. Efa niraisin'ny ohatrany hoe raha vavy mihitsy moa tamin'ireny. Dia tsy mety milamina mihitsy ny saiko Rivo raha hoe hijery anareo amin'izao fotsiny a. Nefa mino a, fa misy zavatra tokony hoe ho teneniko sy hanampiako anareo. Angery Madame Solange alefa nolona ny anaran-dreniko mihitsy tsy mety amiko e. Ninona fanazavany dada sy mety ho fanadiovan'ny tenany ihany. Rehefa izay ny dia izay. Na zany azako. Tsy tokony olona ohatry ireny koa neny rahany. Raha io nahita nanaovana nateto izay a. Zany isiko. Sady le rainao koa ane Rivo ohatran'ireny hoe olona azo nody ireny mihitsy e. Ny asa rehetra tsisy mandeha amin'izay laoniny daholo ato. Ny dosean'olona tokony ho karakarainy tsy rarahana. Aleo ny mandeha mampiaraka amin'ilay fatim-behivavy iny. Miantona ato daholo ane Rivo ny rarahan'olona rehetra e. Ka inona aloha zany no tokony atao kosa aloha e? Ianao mantsy izao no mety mba hanana solution amin'izany ko. Ianao no efa mifankazatra amin'ny foana ao amin'ny birao. Ka zaho ary tsy mila mikropaka be ianao fa manjary manimba zavatra. Mila misaina tsara aloha mialohan'ny hanao zavatra.
Le ramatoa iny mantsy fantatro tsara fa sady ohatry ny fetsifetsy be no mahay manao lavage de cerveau be mihitsy. Fanakaiza rivo e. Dada efa tsy mahatombo tsiraka mihitsy. Izany izy raha tafapetraka fa mivoaka ny tokotany dia miditra ato an-trano dia mivezivezy miakatra sy midina io foana. Miray Zandray ary. Aleo aloha anengana fa sao dia tezitra eo. Ho avy! fa mbola tsy tonga ihany ve rivo e? Tsy nilaza taminao izy akory hoe hoaiza? Tena tsy niteninina amiko mihitsy nge izy ry dady. Ary maninona raha tsoina ka? Efa ho amin'ny sivy nge zao e? Efa nataoko re izany fa tsy nitondra telefaonina izy a. Navelany ao amin'ny chambre-ny ao. Dia mba tsy matotra mihitsy kory rivo zany ka. Zay fa tonga izy. Mandana aingany ry. Asay voendra za fa misy olona mampaneno sonnerie zany. Ka saika mbola hijery kely an'le loka aloko. Avelao aloha zany fandana teninao aingany razafy e. Iloza mivarina fotsiny any ambadika any ray mantsy zao. Seny ary, Razafy! O Razafy! Mba aingana ry Miray a. Miandry ela be onge le olona. Ary aloha miandry eto amin'ny salon eto ihany fa tsy hivoaka any a. Mba hafa ihany koa mantsy le hitany hoe raisiko amin'ny fomba manetriketrika izy ary mivosy midanadana ho azy ny varavarako. Dada, misy olona hono ao ambavahady eo izany mitady any dada. Lazaindra za fa tsy mety hiditra hono izy fa mijajirika miandry any dada ao ivelany ao. Hoatray. Fa maninona tsy tonga dia asaina mandroso fotsiny izy e? Ka tsy mety izy e. Tsy azoko forsena koa nge izy ry dady e. Le finina koa ary zany mahazo any Emilienne zany. Tonga dia hiditra ve za sa ahony? Mino aho mantsy fa mandalitra sy milaza bobo sy le ramatoa iny. Ary tena fangoloka mihitsy ke zany izy raha ny fitantarany Madame Solange. Mahavita an'izay mody mamorona dossier mihitsy mba hoentina miresaka sy mahazo ny fony data. Ny ray koa moa tsisy azon-damosina fa tonga dia manaka avy hatrany. Asa mety ho azon'ody marina nga? Aleo rangahy tonga dia hitsofohako ao an-trano ao a. Tonga dia tsy misy sentiment fa ho vakiako daholo ny marina. Ary ampahafantariko tsara ny dada. Aleo samy aheny dia ho hita eo izay lazainy e. Sady rehefa tsy afaka hoentina milamina dia hoentina mikorotana koa e. Nefa sao dia tsy mety ihany izany ka. Zay le nitenen'i Madame Solange zao hoe mila mandinika tsara aloha. Hoentina amin'saina ozy izy fa tsy hoentina amin'ny fo. Aleo hitsofoka dia tsy hiteny fa tonga dia hamonjy ny hevitraniko e. Araka izany dia izy le zanako vavy lazaiko anao iny Emilienne. Miray no anarany. Ary efa manohy ny fianarany eny amin'ny anjerimanontolo izy amin'izao. Zany? Mahafinaritra koa zaniko. Fa mahafantatra andry akiry Mademoiselle Miray a? Toraka izany koa tompoko. Ary raha ny fijeriko azy dia mbola tena kely taona angendry e. Nefa efa eny akato sahady. Ka manahaka ny rainy izy e. Zaza te fianarana loatra mantsy izy dahatra amin'ny fahakeliny. Sambatra ny ray aman-dreniko. Mialatsiny aloha fa mbola tsy eo rivo e. Ela tokako. Lasa nivoaka marana izy dia mbola tsy tonga. Tsy manary izany ry Zeze a. Mbola ho afoana fotoana iresahana sy afantarako tsara azy. Tsy androany angamba aloha le andro e. Tena androany mihitsy le andro ka. Ary aza matahotra ianao fa zao dia ho fantatrao zany rivo lamatoa antompoko vavirondro zany. Rivo? Fa taiza lahy? Eno a?
Ary iny ty tsy misy fahalalam-pombo ty fa tonga dia mijonjorombona fotsiny. Fa iny nge io e? Ay mo, miala tsiny madama, miarabanao dia angamba sady veloma satria saikaka zavatra misamborako fotsiny dia andeha. Fa mbola hoaiza lahy e. Dada nge ka efa hatramin'ny maraina no niandry any lahy teo foana e. Sady tsy milaza hoe hoaiza ny tsy mitondra telefônina. Sady ohatry ny hafahafa zany nge ny fomba firesaka lahy rivo e. Fihinana mahazo an'lahy e? Tsy maninona ary dada. Tsy maninona fa nalahelo an'ilay reniko mitarika anay ho any am-piangonana rehefa lady maraina ohatr'izao fotsiny. Ary raha tianareo fantatra ny nalehako vao maraina dia nandeha nitsidika amin'ny fasany ahako. Ndesaka tamin'ny fotoana fohy dia izao noto izao. Raha tsy misy ilainareo anahako intsony dia angatadalina angamba ahy. Veloma ianao madama? Veloma reninao tovolahy. Rivo! Andraso kely aloha e. Raha mba misy fanajana ihany ao anatin'ny lahy dia tokony hanome voninahitra ahy lana dia izao vahiny tonga ato hatramin'izao fotsiny ihany ary. Sa tsy raharahany lahy mihitsy olona io. Kare izao zezea. Aleo izy andeha any aloha fa mbola feno loatra ny fony. Ka tsy toetra ny rivo izao e. Misy zavatra mahazo an'ilay riny mihitsy. Ndraso fa enjehiko any izy aloha. Rivo! Aza makany re. Aleo aloha izy andeha. Rehefa mitony ny fony dia miverina eo ihany izy. Marina izany ry dada. Nresaka reo aloha toizana fa mikalme eo ihany iny rehefa eo. Andeha hijery sakafo vetivety aloha a. Tena tsy mety e. Tsy mahavita miatrika sy manaiky an'izany ny saiko. Niezaka niny fo ihany teo sange tsy sakako ka. Misy alahelo mifangaro ateserana amin'ny tangolona izany any anatiko any. Arakaraka ny anindriko azy iverina iletika ny akoko no fo maika mampisomitazy mampite hivazavaza fa tsy mila nizan'izay soloany reniko. Fa ahoanako mihitsy ahafantarany dada an'izay tiako atao e. Ahoana tsy ahafantarany izay tiako atongavany. Raha tena raiko mahafantatra fony fahazazako izy dia tokony ho tonga saina amin'izany. Tena menatra anao ary Emilienne. Mariny, tsy napoziko anao toetra ohatran'izany tapoka teo rivo. Enao koa zany. Inona mamenatra anao amin'izany? Efa napoziko anery izay efa mety hisitrangan-javatra ohatr'izany izy eo e. Efa azoko an-tsaina ihany mantsy ny fitiavan'ny zanaka ny ray aman-dreniny. Indrindra fa latokana izy. Tsy neveriko tonga tamin'ireny mihitsy ilay riny tena mariny. Marina fa somary be mokondoza ihany izy fa rehefa tenenina dia mba tonga saina. Fa ilay nataony tamin'ny maraina teo aloha tena azo omena tsiny amin'izany re izy e. Mba manana ny heviny koa ny rivo e. Ary mety ny avoaka izany saingy ny fahitany anahy dia lasa hatezerana no asehony. Mbola mandratra loatra ny fony koa izany e. Vao mieritreritra mantsy izy hoe hisolo ny toerandreniko ty dia miverina maratra indreny any anatiny any. Fa fiainako manokana nge izany re Emilienne. Tsy misy tokony hidira mihitsy. Maninona izao io miraika? Mametraka problème amin'izany ka izy? Ka samy hafa re izy dahy e. Na ny fifandraisany tamin'ireny ary mety tsy nitovy. Miray mety niraikitra kokoa taminao ny fony. Ty tena loatra rivo e. Zay mampety azy sy ny fiainany ihany zany no tokony ho tanterahana fa zay mba faniriko sy zay mba hasambatra anazy tsy rara iny. Zezea. Tsy misy fahadisoana izany ho aho. Ny mety angamba dia makafemorana kely tsika. Tamoka loatra amin'izy da koa mantsy ilay androany iny. Hemitra ahoana indray re Emilienne. Ny avitan'ny soratra antsika ary izao ny tsy androko mihitsiko. Aleo tsy mirotoroto be amin'izany tsika e. Tsapaka loatra ny ainany rivo. Fa tsy tia anandra inga izany ianao? Sa tsy vonina nisy hedran'izany rehetra izany? Zavatra samy hafa nge izany. Tsy misy idiran'ny fifankatiavantsika mihitsy. Dia inona izany ny eritreretinao ka?
Aleo aloha maka fotoana kely mihitsy. Efa nanandra antsika fa tsy nety. Asa, mety hoe misameeritreritra tsara aloha tsika dia afaka roa volana hito indray ny toyany. Dia mino ianao fa hoandroko izany? Ka tsy maintsy moko. Tsy misy an'izany e. Aleo fa ezaka hiresaka amin'izy da. Tsy maintsy ataoko izay fomba rehetra anekendry zareo fa mba mila sambatra koa ndrainy. Mba mila manantanteraka an'izay mba fifaliam-po. Ary mbola olombelona nofa mandraka manana fo afaka mitempo fitiavana. Ndray arako. Enao ihany mahita azy. Fa na izany aza. Aleo mba atao amin'ny fahalemena tsara ny fandresen-dahatra andry zareo. Tsy tiako raha hiteraka zavatra hafa indray mantsy. Nahazo izay ilainy tsara aloha izay iny ramatoa iny. Inoko fa tsapany tsara izay ny valiny nataony rehetra. Mbola aiza nefy. Mbola vao manomboka io. Ary raha mbola mikiry manao amboletra ihany. Mandroso. Rivo. Mandroso ianao. Ary ino ty tonga vao maraina ty? Manao any ianao Madame Solange? Salama tsara ka. Enao tonga amin'ny 7 maraina ty amin'ny birao ty zao mahagaga anako. Nga tsy mianatra? Tsy mianatra ka. Saika hitady an'tada fotsiny fa misy vola ilaina hita zay. Nefa dino nametraka anazy. Zany? Nefa izy ary zao tsy eko. Tsy eo. Fa angatsy nakaty amin'ny birao izy niala maraina be tao an-trano iny. Teo mihitsy izy ka. Nanao sonihana dossier vitsivitsy izay izy dia lasa. Ohatra e. Fa ahoana koa ary zany? Ka ohatr'izany foana iny tato ato izay hatramin'izao rivo e. Zara raha adiny iray isan'andro izy no mijanona eto. Verina daholo fotsiny sisa le client mitady azy. Mandreraka koa zany. Ary tsy nilaza taminao izy ve aloha hoe hoaiza no nalehany? Tsy niteny mihitsy izy loka. Ohatra nefa niandrana azy tao anaty fiarany ilay madamany iny dia lasa ry zareo avy eo. Efa azoko atsaina mihitsy. Aleo aloha andeha monjy miray ahako fa miandry aho izay izy. Veloma ianao madama? Tsy misy afatra akory. Mety hoe miverina mandalo tamiko eo mantsy izy rehefa eo. Aleo fa tsoko izy. Ka ny telefona ny ara tsy mandeha. Zany io tsy afantarako izay misy azy io. Maka aleo ka. Lazao fotsiny hoe nandalo teo rivo hoe nitady vola. Ena re, ao fa ataoko tonga any ny afatra. Misaotra madama. Dia mbola tsy maharesy lahatra anao ihany very miray izany zavatra rehetra lazaiko anao izany. Tsy hoe dokam-barotra izany fa mba tiako tsapanareo menada hoe tsy fananiko nge izao hoe hoentin'ny foko feno fitiavana. Ary matoky aho fa tsy andahan'izay asambarana tiako iainana nareo. Zangery dada manaiky an'izany e. Ary fantatro mihitsy ny fanirianao. Sady tsy misy tokony hamenatra amin'ny tany amamonina nge izany e. Efa nahazo ny tsodrano tamin'ny fianakaviana eny koa ianao. Aza tenenina tsony e. Efa fantatro fa arivon'olana. Niangatahako aminao fotsiny mba resao moramora izy. Aza maniry azy fa aleo anaiky miadana iny izy e. Fiaraha-miasa tsotra angatahako aminao izay. Efa manao an'izany ary dada. Aza matahotra fa tsy mijanona mandresy lahatra azy Ory dada, fa inona daholo reto entana be dia be ato amin'ny efitrila reto e? Entan'iza daholo reo? Ay tonga lahy. Saika hiresaka amin'ny lahy momba an'izay mihitsy io izao. Eno fa entan'iza aloha reo amin'ny efitrineny reo e? Efa niarahantsika nanapaka mantsy fa tsy kitikitihana mihitsy io efitra io fa voatokana ho azy. Mitahiry ny fombafomba neny sy ny fiainany ray manontolo trano. Ka Enta madame Emilienne reo rivo Mibatainy aty fa hipetraka hiaraka amintsika aty izy manomboka karapiso. Maninona tsara? Zay lesy ny fanapahan-kevitra hitako fa mety Mieritreritra mantsy hoe samy olon-dehibe tsika ato dia samy mahafantatra ny mety amin'ny tsirairay. Inoko koa fa rehefa mifandray akaiky aminy nareo dada dia mora kokoa ny fifandraisanareo. Sady raha izay no mahasalama sy mampety ny fiainan'ny dada dia tsy maninona e.
Zarantsika ary ve izy mba miramira ny endrika ohatr'izao foana? Ay moa, nareo mianaka moa nefa nanapaka an'izany atsokosoko taniko. Tsy misy fitenenana, tsy misy fampilazana atao fa izay rehetra atao dia mahafaly an'ny rivo daholy. Sady na tiany na tsy tiany dia tsy maintsy manaiky izy. Tsy hoe izany kosa lesy a. Izany no izy ry Miray a. Efa saika hiresaka amintsika nge dady. Ary Zara re lahy tonga. Zay ingeny vao saika ho teneniko teo hoe Oka izay. Rehefa mety aminareo mianaka dia tsy maninona fa izay raisina. Sady efa ho daholo koa moa netany. Fantatro mantsy fa na mbola hisisika eto ary tsy hisy vokan'izany. Andeha raha mbola tsy vonona ry Miray. Fa resaka mbola tsy vita nge izany e. Tsy aleo aloha enona izay lazainy dada. Ka ifantara nge tsika efa latsaka fifany izao. mandana rery Miray a. Raha riva raha misy fotoana dia toizan'izay. Vonjeo aloha ny fianaranareo. Any ivelany amaindandre. Tsy mety nge zao ry madame Emilienne. Rehetra efa dossier classé daholo. Reto ambiny reto sy reto tsy voatonga reto ny voahiakatra fitsarana amin'ny volana ambony. Sady ilaina fandaminana ato fa raha tsy izany fangaro vorakato daholo indray ireo. Efa rarana ataoko reto izao ry kiala kely a. Ary matoa napetraka izay eto amin'ity toerana ity a. Dia mahatoky ny fahaizako izy. Izay fa tsindriana dia hampianatra an'izany eo. Maninona tsara? Napetrany ahoana? Fa mbola tsy niteneny andrika. Ninona? Ka manomboko izao a. Dia miaraka eto sika. Tsy maintsy asiana olona faharoa eto fa tsy araka indreony ny asa ato indraindray. Fary maître akoho ve fa lasa daly? Tsy arako ahoana? Izy ary no andrasan'ny asako. Dia tsy haiko aloha fa izay mibaiko voarayako e. Andraso aloha fa tsy mba manaiky an'izany kosa asako efa nandritra ny firy taona ity ve dia tonga dia zaraina amin'olona hafa tampotampoka eo fotsiny. Ary aleo fa tonga dia hidirako ao mihitsy iny. Fa inona ary tia miritona be amin'ny tsisy dikany ity? Moramora ihany fa sao dia hiakatra tension io a. Sany ny ainako te hanao amin'io. Olay, izany efa nanaovako ndry e. Alao vao mety tomboka ity. Oui. Ay Solange. Ahoana izay? Mba mangataka fanazavana maître. Nahoana moa izany misy olona hafa hiara-iasa amiko ao amin'ny birao akao. Dia nanomboka oviana koa ka tompoko azafady ny asako ny tsy arako. Ary farany, raha efa tianao esorina dia tsy maninona fa afaka mametraka démissionna na zao dia zao ary. Lamina aloha ry Solange. Tsy misy resaka fandroana na tsy fahaizana asa izany io. Fa inona ary ka? Tsy izay no lazainao an'io ramatoa io. Salangy amin'ny foroniny daholo ireny. Eny e. Marina nge fa nilazan'izany taminy ahy. Fa midongy te hiara-iasa amiko izy dia mody asaiko manampy anao ao aloha. Fantatra tsara nge fa tsy misy sainy sy fantany ao e. Ka tsy mila fanampiana maître. Ny fialany teo amin'ny biraoko teo farak'izay aingana izao ny isan'ny manamaivana amin'ny fangiry firiko. Aleo aloha rehetra izy mody ajanontsika eo mandritry ny herinandro fa rehefa leo izy hiala titsikelikely ihany a. Raha izany ara dia mety aiza ianao maître hanao sy ny taratasy fametram-pialako a? Solange, tsy misy afa-tsy ianao nge no mahavita an'io asa io e. Dia ho vitanao ve na mila rery anahy eto? Ka raha tsy mifanaraka amin'izay zavatra takiako izay ianao maître dia miala tsiny a. Ok. Aleo fa ho teneniko ary izy e. Mahazo matoky ianao fa raha pitso ihany izy dia fa tsy eo tsony. Ary mandany amin'izay fa tsy manao soni izany aka. Miray. Fataizy ndreny tsy hitako nefa raha valonareo tao amin'ny kona koko. Tsy izany lesy fa mbola nisy zavatra nijereko kely dia tonga dia nandeha. Sady mba nisy fotoana dia nanararoatra e. Hay, efa hono aky. Efa ao amin'ny chambre-ny ao nga dada. Efa ho izy.
De iza zany zany any an-dakozia zany ka mamara zafy mantsy to hitako manao zavatra ry ivelany ariko. Ka hitan'lahy. Ay, tonga lahy Rivo. Azafady fa mbola nikarakara ny sakafontsika efa mianaka tao an-dakozia. Ay le raha matoa be tavikena be ty indray. Rivo fa inona ary ty? Maninona raha mba? Tsy maninona zany ry Miray a. Efa vonona ny hainao ny Rivo mihitsy any ininona lazainy. Ay kosa. Ka sokafo tsara ary ny sofinao raha matoa Emilenina. Ary aza miteny mafy be ohatr'izany moa ela fa reny manodidina daholo inge sy resantsika ato e. Tsy raha rahako zany ry Miray a. Sanganao fa baraka. Fa inona ity zao a? Maninona raha mba miresaka milamina? Oka zao Zeze a. Aleo angamba zany angatadalana fa za mihitsy ny mahatonga azy ampiakapeo. Tsy misy an'izany ry Emilienne. Mipetraha ianao dia aleo miresaka mpilaminana eto tsika. Sady zara ary ve tafavory eto daholo dia mba samy mamosaka ny ao am-pony e. Zahay mihitsy ka. Sady hoaiza moa ianao nefa ny zavatra tokony ho teneniko anao ary mbola tsy voalazako akory. Ka mitenena ary lahy dia mba mahaiza miresaka moramora kosa e. Zao noho izy a. Tiako ho tsapanao tsara ary dada fa na iza tonga eo. Na firy taona na fahatesan'ny reniko. De tsy mila olona misolo azy ahako. Masava? Tsy mila vehivavy hafa hiditra amin'ity trano ity mandrakizay ahako e. Rivo a. Inona? Ka fiainako manokana angela izy. Fa napaka-hevitra ny raisiko. Ary amin'ny marainy se a dia tokony hanaja an'izany mba safidiko izany se. Non. Manaja anao a ary makatony teninao. Fa raha olona isolo ny toerany reniko aloha de miala tsiny fa tsy afaka hijerina de ray minitra akory ny olona io ato anatin'ity trano ity aza. Fa mihevitra elahy fa anlanga ity trano ity. Sa hoe efa lehibe elahy dia afaka mandidy an'izay tiako atao amin'ny fiainako. Moramora rery dada. Voalaza anao ry dada, sady efa lehibe a no anahy mihitsy koa ity trano ity satria misombony amin'ny atsembohan'ny reniko na nanganana azy. Ary sarotiny amin'izany Rivo satria fanaovana tsinontsinona ny asa sarany zao. Ay, zany noho izy e. ka rehefa matsapa tena fa olon-dehibe ity elahy dia tokony hahafantatra ny fahafahan'ny hafa. Indrindra fa hoe rainy lahy no miteny an'lahy. Mba efa mpianatra eny Ankatso ihany ve izy dia tsy mahafantatra an'izany. Raha raiko de maninona e? Mba moramora re a. Moramora ary Zeze fa aza dia mampiaka-pofony ohatrin'io ihany koa ianao a. Arary io ianao e. Dia okizay Rivo a. Okizay fa leo be an'le fifamalianareo a. Tsy mitovy tsika ry Miray a. Mety tsy nisy dikany taminao fitiavana nomeniny eny. Mety tsy nisy lanjany taminao fanajany sy ny fitrotrony ambavaka ny tokantranony. Zay mahatonga anao anaraka an'izay lazainy dada. Tsy zany kosa lesy a. Fa amiko nefa ry Miray de zao a. Na efa lasa ary neny. Na efa ny pasana azy izy de mitsanona tapoko sy ato amin'ity tokantrano ity foana fitiavany sy ny hafanany efa napetrany. Ka mbola ferika any a. Naroviana. Tsy anaiky ny fanitsakitsahana ohatr'izao ahako. Tsy misy manitsakitsaka izany lesy eo a. Ary ny reniny langy efa ho 3 taona izay no nodimandry. Dia ho tseniko ve zany? Zao ry dada. Ela be zany. Misafidiany ianao aminay sy raha matokasainao asolo an'eny io. Ka re Rivo a. Aza manao an'izany elahy. Zay angely efa niteneniko anao Zeze. Aleo zany dia efa manjary manakorotana zavatra be dia be. Tsisy an'izany ry Emilienne. Zany safidy fa izy ihany. Na elahy hijanona hiara hipetraka aminay ato. Na elahy mandeha any amin'izay tany tiany lahale ihany. Dada. Ay, eny ary. Satria efa sainy safidinao dia ho tanterahako. Rivo a. Andraso aloha e. Hoaiza elahy? Amiko sandry ry Miray a. Tsy arahona amin'izay olona ohatr'izao mihitsy ahako. Aleo andeha amin'izay tany hafatesako any. Rivo a. Rivo! Drery dada. Dia vitanao hoe ny mijery fotsiny an'ilay zanako manakarapoka varavarana. Dia tsy nanakana azy akory ianao fa navelanao andeha izy. Ka inona ary no tianao ataoko ry Miray a? Fa resaka tokony azo lamina nge zany e. Afaka hoe mba ampitony azy aloha dia navelanao nandeha madame Emilienne na tsy haiko. Dia rehefa samy mitony zareo dia tsy miraraha an'izany aho a. Zay tiany Rivo akory no tokony ataoko. Zay lazainy no tokony arahako. Fa maninona nefa raha arahana aloha izy. Reso moramora ny ivelany ihany. Efa hoe tsy misy an'izany ho a. Ny zanaka tokony hanaraka ny tenin'ny ray aman-dreny. Mazava. Rehefa zany ny teninareo dia aleo fa zany andeha hijery ny zokiko. Zany andeha hitady azy. Tsy mivoaka eo ianao ry Miray a. Dia efa miteny anao a zay a. Miala tsiny ary dada. Tsy ho voasakanao hitady ny anadahako a. Miray,
Miverena ho ay ianao. Miray. Aleo fa arahako andrery zareo ry zezea. Hitondra fiara dia De ho any koa ianao. Mandana koa any ary dia aza miverina eto tsony. zeze manina ianao? Andrekaka eo Manindro mipetraha aloha eto e. eto amin'ny foko. Vetivety tsaka rano anao a. Rivo Inona e? andrasa fa ina ary ty ataony lahy. Fa inona zany mbola narandriana aty e? Dana miverina fa dada sy le ramatotavin-dranonana iny no mahavita andry. Tsisy an'izany Rivo a. Zany izy ka. Tsy misy atakaloko ny anadahako izany. Ary tsisy mahafoana ny fitiavako any dada koa nefa. Dia diso koa le teny lahy hoe tsy misy dikany tamiko ny fitiavany eny. Samy mahafantatra angentsika Rivo fa raha sika nataona mividy an'ny aininy eny dia nataontsika izany e. Ary tiako tsapany lafa na ny aiko aza foko an'izany. Raha izay no ilaina. Saingy efa izay moa ny lahatra ny ao ambony. Noho izany tsy misy mahasolo aneny izany mihitsy na ofiana no ofiana. Miray oka izay aloha ka. Makarary be ny foko ny miaina andry. Ary avy ety e. Avy fihiniko izany zandriko izany. Rivo ndao oty. Ndao hiferina any an-trano fa aza mandeha amin'izao alina be izao e lahy. Tsy mety zany akia. Tsy mety zany. Fa ho aiza re lahy e. Sao dia ahitando zange. Raha misy mamona aty lahy dia ahoana. Sady efa mifologna izao Rivo e. Tsy hiverina any ary Miray Tsy ary hipetraka amin'ny rafiny reniko izany mihitsy amandrak'izay. Dia ho aiza re. Za kosa aloha tsy hamela ny lahy handeha irery an'izany a. Andao ary Miray araka amiko e. Ay, fa mifondry. Ie, tena tafatory maraina be tato a. Normal be zaniko. Efa tamin'ny 1:30 sasany ange nareo tonga tamin'ny alina e. Dia tsika mbola samy niresaka teo. Efa tamin'ny 2 maraina vao samy natory. Fa eo aloha e, mipetra Miray a. Mihinana sakafo aloha. Ty misy dite ito. Ty koa misy kafe. Reo ny mofo. Zay mety amindria atao e. Misaotra Madame Solange. Rivo nga efa mifosa. Rivo ake efa tamin'ny 9 sasany maraina dia efa lasa. Izy ary no nanaitra anah tao. Lasa? Dia lasa iza? Sabotsy ange androany e. Samy tsy mianatra izay da. Tsy haiko akia. Tsy niteny ninina tamiko izy. Na ny sakafo maraina ary ange tsy nohaniny e. Fa ahoana koa ary izany ataony Rivo izany e. Efa mifanaraka tsara izao izay alina hoe hiaraka hitady solution dia inona indray? Ka mety hoe nisy zavatra nijereny fotsiny re a. Na hoe te ho irery fotsiny izy aloha. Engany. Ary aza mandeha fasaina lavitra amin'izany e. Hoaniny sakafo indray dia rehefa miverina eo izy dia miaraka mitady vahaolana indray tsika. Aleo apetrany reto aretrano vetivety aloha dia alaika eo ianao fa aza mihetsiketsiky eo aloha Fa maninona raha saina alainy razafy any fotsiny ireo e? Ka izy ohatry mbola variana any ambadika aniko. Vetivety nge izany ry chéri e. Aleo fa tonga dia miaraka miditra antsika e. Ka inao tsy tiako andeha amin'izao. Tsy maninona re zany ry malalako a. Ao fa afaka mandeha tsara. Jerenao. Ay kosa. Fa na izany ary aleo tatanako mivadiko ka. Ianao koa izany. Ao ary. Dia mba mandehana moa moramora e.
Tena mivakaty kosa nareo sanatro madama Emilienne. Amin'izay mifanao serisery ery. Dia mihevitra mantsy ianao fa tratranao izao ny tanjonao. Mihevitra ianao fa ilamina tsara miaraka amin'ny dada. Ka ny tranony ireny tsy mba simbaina ohatr'izao. Tsy hipetrahan-drafy akory no nananganana io e. Tsy misy raharahiako an'izay fankatiavanareo sy dadany fa ny asany tsy atao an'izao. Rehefa tsy tonga saina amin'izany dada dia tsy maintsy ianao ny soriko sy fafako tsy ho eto amin'ny tantaram-piainana intsony. Ho hitanao tsara ny anaovako anao. Ary aloha mody ala kely ery Petery aloha sao izy atsikatra hoe manara-maso avy ety ivelany ako. Andrasako eto foana aloha namandra barivo ny andro aza. Rehefa misirika dia ataoko izay atafidirako ao e. Ohatry fandeha aiza ianao no tsy hoe andeha ho aiza rehefa andalo kely any amin'ny birao fotsiny vetivety misy dosie noho ny lalaiko izay dia hoentiko aty an-trano aty aloha. ka ny andro anie sabotsy manina raha andrasana amin'ny alatsinainy. Ka tiako dinihana tsara aty aloha ilay izy. Amin'izay tonga dia alefa amin'ny latsinainy. ka ianao angery izay mbola tena reraka e. Anao an'izany sady manina raha maka-aina tsara aloha. Sa tsy tianao kosa angamba le mitsotsotra eto akaikoko. Aiza kory tsisy an'izany fa tsy maintsy mieritreritra ny asa koa za e. Sady zaho efa tsy manino izany. Aleo ary hiaraka aminao e. Mizay angamba ny mety. Andraso fa tsy ela malalako aza mihetsiketsika eo ianao fa hitondrako gato mamy be. Ary sao dia ny zanakao ary no tsisy an'izany kia olon-dehibe reny. Efa fantany izay tokony ataony. raha manahira-tsaina anao nge dia afaka jereny zareo dia miresaka e. Mety efa mba tonotony koa izay ny fony. Raha zanaka tena tia ray aman-dreny ry Emilienne dia tokony ho tonga saina amin'izany miverina eo foana ry zareo fa za manahy ianao. Fantatro mantsy fa tsy mahafoy ary ny zaza ireny. Tena kaiza nefa hono izany zareo izao. Sura fa any amin'ny anadahany reny ihany reny. Matetika mantsy zareo rehefa tsy tafody dia mivantana any. Ka za nge manay mafy ry zezay sao dia hoe Tsisy an'izany tsy maintsy miverina eo zareo dia hifona amintsika fa aza matahotra ianao. eny ariko enao ihany io. Fa aleo za aloha andeha. Hoentiko ny fiaranao dia amin'izay za tsy ela. Fiarantsika hoe izay anangy dia efa anao daholo e. Ay marina moa. Ao bizo kely ary aloha Zay. Ary aza ela mba te ho finao eto mpandriana. Eny akiry Emilienne malala koa. Handray izany fahasambarako. Tena hoe tsy nahatsiaro sambatra ohatr'izao hatramin'izay ny ainako. Tsapako tena tia azy izy. Pirofony amin'ny tambitamby soroka amin'ny mamy foana izany. Tiako ery. Ka nareo izany anara-tsy ny raharahiany noho ny amiko. Aiza indray nisy fitiavana ohatran'izany e. Izany efa tsy maintsy handresy lahatra azy amin'ny tokony hifanarahany amin'ny zanany. Tsy tena tonga lafatra ny fiainako raha mbola misy disadisa eo amin'izareo. Fa ny tsara aloha dia ny fahasapahan-tenan'ny zareo hoe hiala taty ny elingelina amin'ny fahasambaranay roa intsony. Manina koa moa raha hanofana trano any izy da e. Dia amin'izay samy manana ny fiainany. Tena izay marina no ataoko. Aleo fa resahako an'izay izay rehefa tonga eo izy. Ary izy izany maniditra trano izany. Raha za avy nitsiana ve? Sa tafaverina sahatsy izay malalako? Ary mba vetivety kosako? Zezé ianao nga zany? Ary toa tsisy mamaly. Razafy efa tonga nga ianao? Razafy
Tena marenina koa le raha matoa iny ka. Aleo jereko mihitsy aloha. Andriamanitra! Rivo! Rivo mihitsy ty. Le zanakalahy matoa ngazezena anaiky ny rebrebenao. Fa manina ianao Rivo toa aviavy be no mena maso be? Andrekaiky eo! Fa ataonao iny ny antsany tananao iny? Aza mba misangisangy loza Rivo a? Loza? Loza inona? Sa misy loza tianao avy aminao? Ka le fihetsika ohatra Tsara zany rehefa fantatrao ny tiako atongavany e. Tsy azoko. Fa manina ianao e? Zavatra mazava be ohatra ny nasiana ampola sao antsy zany raha matoty a. Fa aleo aloha asehoko anao fomba tsy mila kola ka raha mbola misy tsy mangirana aminao e. Aza manantona ianao a? De efa mampitandrina anao aza Rivo? Ka rehefa tsy mety ala moramora sy tsy mety ahifika ianao de endako amin'ny fomba feno herisetra e. Rivo! Akombono ny vava fa aza sokafa nakory a. Ary avelao amin'izay fitaina manomboka eto ty raha ty fa hely zany e. Zany fantaro tsara fa tsy misy afaka n'olo ny reniko na oviana na oviana. Matesa! Zay vita sao ny sasany le tafikena be tsisy endrika ty e. Mpanararoatra ary aleo hiala farak'izay aingana eto fa so tafiverina eo razafy. Emi ô? Emi Malala? Tonga? Ndry? Ary fanakaiza? Sa any ambony? Ndraso hoe? Andriamanitra, toa hitsy mitsirara amin'ny tany hitsy razafy. Fa nesinona zany tato? Ndraso hoe? Andrekako, tena tsy mahatsiaro teny ty. Razafy a? Razafy! O razafy a! Fa naninona re tiry lanitro? Ohatrany tsy mena tsony izy zany. Tsy maheno fitempin'ny fonony tsony a. Ary aizy Emilienne. Emilienne! Emilienne! Falozininy ty! Emilienne! Emilienne! Solange! Solange! Voay aingana ianao? Fa tsy feo a maître ve zany e? Sady mandondona mafy be izy zany e? Solange! Fa misy inona ary? Voay aho a? Maître, miarabanao? Fa misy inona? Melahy ianao e! Fa maninona manosika be ohatr' izany e? Aiza! Aiza ho a! Inona ary maître? Inona ny tadiavinao? Aiza ho a! Aza ataonao an'izao a maître fa maharara ny tendako e. Teneno aingana ary, aiza ny toerana nanafenanao an'ny Rivo? Rivo? Ye! Fanafeniko ahoana? Asa talaina ary Solange! Vitaiko eto ny momba anao rehefa tsy teny ianao a! Ka tsy hitako nge! Hoe lasaizy izy e! Fa tsy ianao akory ny napetrahano anazy za tato, Marina izany fa tsy fantatro maître hoe lasaizy Rivo a! Ka tsy ty zany ianao ny lepa-maty! Rehefa tsy teny tena de tsy ilaiko ny aina tsony koa raha izany! Zay! Oay! Fa tô tsy metsika tsony! Finony tiana ataoko? Solange! Solange! Andrekako!
tena maty ty Solange za andraso hoe tena tsy miaina tsony Andriamanitro fino ty loza vitako nafaty olona Dada, Miray fa ino ty nataonao? Taony vononao Madame Solange. Aka tsy nikitika anazy fa izy ary fanina Fanina tena ninona? fanina de saika nidarabika tamin'ny tany de zany namonjy azy de io tsapaiko ohatrany tsy mahay ny fon'ny tempo tsony Rendriamanitro, ao aloha e. Ao koseho aloha ry dada fa haka taksi vetivety koseho aloha io. Aingana ary ianao e fa inona ary ty zavatra nataoko e Solange mifoaza moa e mifona re za e tsy fananiko angeva nentin'ny foko fotsiny e Solange mifoaza moa e Kizay ry dada, efa namonjy tsika fa tsy tana tsony ny ainy. Efa niezaka ny dokotera fa ka tsy zany ngery Miray fa fantatro re zany e. Olona natokisanao tanteraka izy, tsara fanahy, olona nazoto ny asa sy tsy zany hoa zavatra hafa mihitsy fa zavatra hafinina ary e. mba fantatra ao mory Miray fa misy inona? Emilienne Madame Emilienne ve? Fa maninona? ka maty nisy nanindrinantsy ao an-tranao izy de maninona? Manao an'izao fanambarana izao aho tompoko satria tsy tiako olo-kafa ny voaroiroy amin'ity raharaha ty mbola ao an-tranonao ao ny fatin'io madama io ka mangataka aminareo mba handefa polisy hijery any vonona ny andrainy sazy koa ary vonona ny anefa an'izany koa ok voaray ty taratasy fanambarana nataonao ty de aza manahy fa andefa ekipa any amin'ity adresy nosoratanao ty mandehany aloha ianao mipetraka etsy amin'ny sezetsy fa iantsoana inspektera vetivety anao ny fanadihadinanao. Eny ary Rivo fa maninona ty lahy? mazava be zao ry Miray rivo ny namonina fatany Emilienne Diso zany ry dada, tsy mahavita an'izany ny anadahako. Rivo maninona ty amin'ny polisy hoa lahy? Fa maninona lahy tsy miteny e? Ary sanatria ve de Rivo mitenena hoa. matoa izy tsy niteny de marina ny teniko e Rivo Miray fantatro fa anameloka an'andry nefa tsy manino zany fanga marina zany tenin'ny dady zany. Endry Miray zany namona azy ary nididiko tamin'ny atsy ny tenda de nitrobarako intelo ny kibony avy eo. Andriamanitro, Rivo fa naninona lahy nanao an'izany e? tena tsy mifaditrovany lahy Rivo tena tsy vaniny lahy miendrika lahy mihitsy zao no fatika Dada avelao izy fa azy atao an'izao dada. tsy miendrika lahy mihitsy ny miaina Dada avelao izy. Dada vonjeo olona ramse mba vonjeo tsy mety fotsiny ny tanany mba apire tsy vita nakala n'olo tika lahy fa mbola navita namono azy matiko lahy roany Esoro ny tananao ramse mamono olona nge ianao esoro hoe soro ramse ny tanany ilany fa za manala an'ity dada ava ataonao ino rivo zanako nge io avitsory tsy amelako aloha raha tsy maty
Eto andoha fasanareo Sistine mba toerana ahafahako miresaka aminareo telo mianaka. Tena sopatra marina ny fiainana. Voafafa tao anatin'ny minitra vitsy ny fiainana ny lamina sy ny feno fifankatiavantsika mianakavy kely. Tsy vitany hoe tsika ihany fa mbola nisy olona telo tafiditra sy maty tamin'izany koa. Dia tsy nisy tokony nahakasika azy ireo azany tantaram-piainantsika telo mianaka. Madame Emilienne tiany dada tamin'ny fony ary tsy neritreritra zavatra afa-koatr'izay. Madame Solange niaro sary-piaro tamin'izay fananany dada fotsiny. Niezaka nanindry sy niteny any mianadahy rehefa tsy teo intsony neny. Mamarazavy, azo lazaina ho solondreny. Nanamby sy nitaizanay foana nanomboka kely ka mandra-pahalehibe. Mahery ianao ry fitiavana. Hainao ny manangana ao anatin'ny fotoana fohy, dia vitanao koa ny mandrafy izany anatin'ny fotoana vitsy. Melohako ianao ry dada. Melohako ihany koa ialahy rivo satria raha nahainiainy kely sekondra vitsy ny feo fieritreretanareo nareo fa tsy noeto ny fonareo dia tsy nisy akory izao rehetra. Mandriam-piatananareo telo mianaka. Reo ry sareo ry neny. Mamela azy fa fitiavana anao daholo mifototra izao. Misaotra anao ny hain'ny tantaram-piainako. Tantaram-piainana nahafinaritra saingy tsy mbadika tao anatin'ny andro vitsivitsy monja. Mety hanome jiny anadahako koa ianao, saingy raha ianao no teo amin'ny toerany, mety zavatra hafa ve no nataonao? Mety hanameloko any dada koa ve ianao? Nefa raha mipetraka teo amin'nisy azy ianao dia inona no nataonao? Ny fitiavana dia tokony ho entintsika amin'ny saina foana. Fa rehefa ny fo no mibaiko dia mety ahavitana ny tsieritreretin'ny saina akory. Rano mafana. Tantara indromiseo nosoratany Alière. O velomin'ny Priskara Kotormanana, Domona fitiavana, Fitira Kotondrazaka. Niaraka tamin'ny Ramsey Tatanta sy Niana Razafy.